ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio alatsinainy fahavalambefolo ny volana avril 2024. Ny mofinainantsika anio ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny jauna voalohany toko 7 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Epistily ny jauna voalohany toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Mialohan'izay ry havana dia ndeha isika hiara hivavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao izay fa notahinao ary nomenao famindram-poa ka nahatratra izao andro anio izao. Misaotra Tompo ny amin'ny Jesosy Kristy izay nomenao anay ho mpamonjy anay, ho avitra ho anay. Koa ankehitriny Andriamanitra dia maneho izany fitiavanao izany dia toa tsy tsapanay tokoa fa indro izahay manao izay tianay atao. Kanefa Tompo, ianao dia efa mampibaribary anay ankehitriny fa nomenao Jesosy Kristy mba ho mpamonjy anay ary hanavitra anay haneho izany fitiavana izany. Koa indro izahay mangataka ny famelana avy aminao satria Andriamanitra mampamela heloka ianao ary Andriamanitra mamindra fo. Ka dia indro izahay izao miaino izao mofinaina izao avy alao Tompo ny fahotany ary indro sasao madio izany mba hadio. Koa raha iaino izao mofinaina izao zay dia ianao Tompo no hitaridalana anay, ny fananao masina ne hampitoetra anay ao am-ponay izany teny izany ary hampazava tsara ny teninao. Koa manatrefy any Tompo amin'izao fotoana izao ka vangio ny fon'ny tsirairay izay miaino izao mofinaina izao mba hidiranao Jesosy ary ho aminy tokoa ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Anao ny tera ny laza sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Epistily ny jauna voalohany toko 7 dia ny atomboka amin'ny andininy 17 ka hatsahatra hatramin'ny 17. Azagaga rahalahy, raha halan'izao tontolo izao ianareo, fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tia ny rahalahy izay tsy tia dia mitoetra amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahy dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana ny fiainana mandrakizay mitoetra ao aminy. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany rahalahy ka miarabelona aminy, ahoana no hitoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ity epistily ny jauna voalohany toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 17 ity ry havana no hakatsika ny mofinaina anio. Izao teny ambaran'ny perikopa izao dia mifanjoy indrindra amin'izay efa voalaza ery amin'ny andininy voalohany amin'ity jauna toko 7 ity, dia ny hoe ny amin'ny antsony mino hoe zanak'Andriamanitra, ny amin'ny antsony mino hoe zanak'Andriamanitra. Eo amin'izany indrindra no ambarany fa fifindrana ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana
eny fiainana mandrakizay zany. Zay ny voalaza eo amin'ny andininy voalohany am'ty péricube am'ty jauna toko fahatelo ity. Ambaran'ny mofinaina ary fa ny fiainana mandrakizay dia hananan'ny olona antoka sy fanantenana, ary zany fiainana mandrakizay zany dia homen'Andriamanitra atsika maimaim-poana. Ka ndery havana andraisantsika aloha hevitra ity mofinaina ity de ny hoe ny fiainana mandrakizay, ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay de ny fitiavana ny rahalahy. Ny fitiavana mandrakizay dia noho ny famonjeny Kristy izay tiantsika. Fizarana voalohany de ny hoe ny fiainana mandrakizay ny fitiavan'ny rahalahy. Ny fizarana faharoa kosa ry havana de ny hoe ny fiainana mandrakizay noho ny famonjeny Kristy izay tiantsika. Mbola ho ampitombona amintsika ne ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ry havana, ny fiainana mandrakizay dia ny fitiavan'ny rahalahy. Fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana itsika satria tia ny rahalahy. Voalaza zany ao amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Teny zay ento maneho indrindra fa ny fiainana izay ambara dia tsy inona akory fa ny fitiavana ny rahalahy. Zay nambara eto ry havana. Izany raha teo no hamafisina raha milaza izay fa izay makahala ny rahalahy dia tsy manana ny fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Voalaza zany amin'ny andininy fadimy amby folo. Tsy manana ny fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny izay makahala ny rahalahy. Ary ny fitiavana izany rahalahy zany dia mizara amin'ny zavatra rehetra, mizara sy mifampizara ary manome sy manoro ary mampitoetra indrindra ao am Kristy. Raha misy rahalahy zay variana am'izao fiainana izao dia indro mampilaza azy ary miteny aminy manambara ny aminy hoe fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay zany dia ny fitiavana ny rahalahy, ary izany tokoa de ilay Andriamanitra izay manokatra ny momba azy rehetra ho amin'ny hafa. Ilay Andriamanitra izay mandray ny hafa hifandray aminy. Fiainam-pifandraisana mizara fifaliana tena izy. Loharanom-piadanana antom-pirindrana feno fahasambarana, antom-pirindrana feno fahasambarana, mizara fifaliana tena izy. Satria ry havana dia isika dia nomen'Andriamanitra izany fifaliana sy loharanom-piadanana izany dia izany koa no zarantsika amin'ny hafa mba hahafahan'izy ireo mandray izany fahasambarana ao amin'Andriamanitra izany. Ny fiainana mandrakizay zany dia ilay fisokafana amin'ny hafa, ilay fanekena ifandray amin'ny hafa, ilay fitiavana ny hafa dia tahaka azy Andriamanitra izay manaiky hisokatra antsika, tahaka azy manaiky hifandray amintsika, tahaka azy izay manaiky hitiantsika tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy. Ilay maty sy nitsangana, zany no fiainana, eny fiainana mandrakizay sitak'Andriamanitra iainantsika dia ny ety an-tany isika. Ka noho izany ry havana dia izao hoe de isika hifampizara amin'ny hafa amin'ireo namantsika ireo ary indrindra fa ilay fiainana izay
homen'Andriamanitra isika de le fiainana mandrakizay, ary tahaka ny tiavan'Andriamanitra atsika nanomezany an' Jesosy zany mba ho fanavotana antsika, ahafahantsika miaina sy mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika. Ny fizarana faharoa ry havana de ny hoe fiainana mandrakizay noho ny famonjen'i Kristy izay tia antsika. Raha maneho ny fiainana mandrakizay ho fitiavana ny rahalahy dia teny eto dia asongadina nefa fa fitiavana hafa mihitsy zany, fa tsy ilay fihetsem-po taitaitra zay heveritsika sy atsoitsika olombelona hoe fitiavana. Hoy ny 140, izao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izany no anoloran'ny ainy hamonjy atsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Voalaza zany eo amin'ny 140 amin'ity mofinaina hanio ity. Ny fiainana mandrakizay dia fitiavana ny rahalahy izany, dia noho ny famonjen'i Kristy zay tiantsika Maria ary fa tsy baiko no ambara amin'ilay hoe tokony, fa lojika izany, zavatra mifanjoy izany, satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara sy milaza mazava amin'ity 140 ity fa hoe izao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy Jesosy Kristy no nanolotra ny ainy hamonjy atsika. Zany hoe le ainy Jesosy Kristy mihitsy no atolony atsika mba ho fitiavany antsika isika zay rahalahiny eo amin'ny asa fanompona, mba hamonjeny atsika no nanolorany izany ainy zany, ary hamonjeny ny rahalahy. Raha mandray marina ilay fitiavan'Andriamanitra izay nasehony tao amin'i Kristy isika, dia ho zavatra lojika eo amintsika ny ho fitiavana ny rahalahy. Mazava ho azy fa raha tsy tia ny rahalahy isika dia midika indrindra ho tsy nandraisantsika ny fitiavan'Andriamanitra izany. Rehefa tsy tia ny rahalahy isika dia tsy nandray izany fitiavana Andriamanitra izany. Ko ry havana, ny famonjen'Andriamanitra atsika dia nanolorany ny zanany, ary izany fanolorana ny zanany zany dia fitiavana maharitra mandrakizay, ary fitiavana mitondra atsika amin'ny fiainana mandrakizay. Koa aoka isika ry havana hanatanteraka lay zay nomen'Andriamanitra atsika de ny amin'ny nanomezany atsika ny zanany. Ka moa ry havana, Andriamanitra nahafoy ny zanany, Jesosy nahafoy ny ainy ho antsika, ka moa tsika ve ry havana tsy hahafoy ny amin'ny aintsika ho an'ny rahalahintsika, dia no hoe manambara ny amin'i Jesosy Kristy zany fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana mandrakizay, ary naseho an'i Jesosy zany tamin'ny alalan'ny nitsanganany tamin'ny maty, ary indro nanolorany ny tenany mba ho famonjena sy ho fitiavana an'izay olona zay rehetra mandray azy, zay rehetra manao ny sitrapony ary zay rehetra mitoetra ho aminy ka tsy misaraka aminy ka manao azy ho tompo
sy mpamonjy eo amin'ny fiainany. Koa andesika riavana handray sy aina ilay fitiavana zay efa natolotra atsika, de le fitiavana maharitra mandrakizay ao amin'Andriamanitra, fa tsy lay fitiavana izay inotsika sy hitatsika eto am'izao tontolo zao fa fitiavana mety levina. Fa ao amin'Andriamanitra kosa de le fitiavana maharitra mandrakizay, ary azahoantsika ny famonjena de avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Desika hivavaka riavana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra Tompo fa nampianarinao anay anio ny am'izany fitiavana mandrakizay izany. Tsy hainay tokoa ny tiany rahalahinay satria olombelona izahay, ary indro manana ny fahotanay, kanefa dia nampianarinao zay ahay tiany rahalahinay mba hahafahany mahafantatra tokoa fa lay Jesosy Kristy zanakao zay nafoinao ho avitra sy nividy ny fahotanay, ka nanasa izany mba ho afaka ho eo aminao zay. Misaotra Tompo fa tianay tokoa ianao ka nampianatra ny fitiavana ny rahalahy izany, hitondra ho amin'ny famonjena zay tsampanay tokoa fa tianay loatra ianao, ka indro ny fahadalanay rehetra dia fantatrao ny tsy fitiavanay ianao, dia fantatrao zany mianjaanja eo anatrehanao, ka indro Jesosy Kristy zay nomenao mba ho famonjenanay, ho avitra ho anay, azahoanay tokoa lay fahasambarana sy fifaliana eo aminao Jesosy Kristy. Fantatray zany fitiavanao zany Andriamanitra, ka nasehonao tamin'i Kristy, ary indro izahay ankehitriny matsiaro menatra indrindra ny am'izany fitiavanao sy famonjenao zany, ka dia raisy Tompo ny fiainanay, raisy ho eo am-pelatananao ny amin'ny fiainanay manontolo, ny fiainam-panahinay tsirairay avy, mba hitodika indrindra aminao Jesosy Kristy zay nombohana teo amin'ny hazo fijaliana maty ka nitsangana, mitondra fahafahana ho anay, ary izany indrindra no inonay ka azahoanay lay loharanom-piadanana avy aminao. Ary misaotra Tompo ny amin'ny fotoana zay nahafahanay nankalaza ny andro ny Pasika, dia ianao tokoa no nanome anay ny fahasalamana ny am'izany, ka indro izahay maneho ny voninahitrao de rasy laza atolotra ho anao, ary indro ny fiainanay manontolo de apetrakay eo am-pelatananao, satria fantatray fa ianao tokoa no Andriamanitra tompon'ny fahefana amin'izao tontolo zao, maefa ny zavatra rehetra, izany indrindra no angatanay sy nonay, ary ametrahanay ny fiainanay ny vahoaka malagasy. Tompo, ny kristianina rehetra eto amin'ity firenena ity, de ianao tokoa no hitantana izany, hampianatra ny fitiavan'ny rahalahy mba ho famonjena, azahoana famonjena ao am' Jesosy zany. Koa dia mino sy mahatoky zay Tompo fa eo akaikinay mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany, ary mbola tianay ny manakambana lay vavaka nampianarinao Tompo manao hoe: Rainay lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ifiakamtariny ny lanitra, mioanay mihitsy ny sasazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelaka sy elika taminay, ary azatotronay amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fotoana izao tsika riavana, ka dia indro tononona ho aminareo ny tsodrano.
vavaka isika. Tompo, misaotra tompony amin'ny mofinaina izay nambara teto anio, ary misaotra noho ny fitiavanao anay sy ny famonjeny Jesosy Kristy io anay, ka nahafahanay indray nakalaza ny Pasika, ary indro izay kehitriny mangataka aminao ny fitoerana izany teny izay renay teo izany mba ho ao anatinay amin'ny fiainanay manontolo, ahafahanay tokoa mahay mitia sy mandray ilay famonjena avy aminao. Koa izany Tompo no angatahanay ka dia taio ny anio ny apitso ary ny mandrakizay. Hotononona aminay anay nitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samotany teraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anarany iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina